Navina malalo amin'ny tompo, anapaka-ompolontsika ny fiadanan'i Kristy. Amen. Amin'ity andro talata 30 novambra, andro farany amin'ity volana novambra ity, dia ny anjara mofinaina ao antsika dia ny Romanina 9:20 ka hatramin'ny 10:20. Romanina 9:20 ka hatramin'ny 10:20 ivavaka isika. Misaotra anao izay raha eo fa mbola afaka mizara indray ny anjara mofinaina ho anay amin'ity andro an'ity. Dia ataovy tsapanay indray fa ny teninao dia ainao an'izay mahazo azy, tondra fahasalamana ao nofo rehetra. Dia vokisy zavatra avy amin'ny teninao izay amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofo. Amen. Ny anjara mofinaina ao antsika dia ny Romanina 9:20 ka hatramin'ny 10:20 vakotra izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankekiny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Fa izao zavatra rehetra izao dia samy mania fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra rehetra izao dia nampanekeny ho zava-poana, nefa tsy ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy, sady nahazo fanantenana koa. Fa izao zavatra rehetra izao dia hovotsorana amin'ny fandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra rehetra izao dia miara-misetra sy miara-mirary toy izay efa hiteraka mandrakakekiny ary tsy izany ihany fa isiva koa na dia manana ny voaloham-bokatry ny fanazy, eny isika aza dia miseto an-tanàntsika miandry ny fananganana anaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Fa ny fanantenana no namonjenantsika, nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony, fa nahoana mbola ananan'ny olona izay antenain'ny olona izay efa hitany. Fa raha isika izay manantena tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Miandry amin'ny faharetana. Zava-dehibe ny fiandrasana amin'ny faharetana ry havana. Satria eto dia ny fiafaran'ny tantaran'izao tontolo izao dia fiafarana raha amin'izao tontolo izao dia ratsy. Fa amin'ny kristianina kosa dia fampisehoana ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra izany. Fampisehoana ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra izany. Ka mampafantatra tsara Paoly apôstôly hoe ny fahoriana izay miakatra amintsika izao ankehitriny izao dia tokony tsy atao kalontsika amin'ny voninahitra izay asehoantsika anaparana. Satria raha mbola misy koa ny farany dia tsy foana amin'ny fanantenantsika. Ka mba hara-pahatonga an'izany faran'izany dia mila miandry amin'ny faharetantsika. Banjana ilay voninahitra izay aseho antsika amin'ny farany izay fampisehoana ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay mantsy dia ho votsorana amin'ny fandevozana sy ny fahalovana izao tontolo izao. Izao tontolo izao dia miara-marary, miara-misetra. Izany tsaroana amin'izao fivavahan'ny toetrandro izao. Tena miteraka fanaintainina, miteraka fangifiriana ary tongavana izao karazana aretina izao vokatry ny faravan'ny tontolo iainana sy ny fahasimban'ny rivotra iainantsika. Maloto ny rivotra iainantsika. Ka eo anatrehan'izay dia miara-marary, miara-misetra izao tontolo izao. Izay ny hoe fantatsika fa izao zavatra rehetra izao miara-marary, miara-misetra. Ary tsy izany ihany fa na dia izay manana ny voaloham-bokatra ny fanahary, eny isika aza miseto ato anatsika, miandry ny fananganana anaka dia ny fampisehoana ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Ambara-pahatonga an'izany dia mila miandry amin'ny faharetantsika. Ary mazava lazain'ny Paoly apôstôly, mifalia amin'ny fanantenana. Tsy fanantenana poakaty izany fa fanantenana tena mihezinezina. Satria izao lazainy koa no Romanina 10:20
fa tsy mampahamenatra amin'ny fanantenana zay ananantsika satria mifanahy masina zay nomenantsika nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra am-potsika. Zany fitiavan'Andriamanitra am-potsika zany Jesosy Kristy nefa tonga nefa mbola andrasana koa, efa tonga ty anatsika izy nefa koa mbola andrasantsika amin'ny fiaviany eny amin'ny ranon'anitra ka ambara-pahatonga zay efa tonga nefa mbola andrasan'izay dia mila mitoetra amin'ny maritra amin'ny fivavahantsika, tsy mivadika amin'ny Kristy mihitsy, toetra tsara amin'ny Kristy fa raha memitsika dia memitra amin'ny fahaverezana ka mirena tsara amin'ny Kristy ary aza miova. Paoly apôstôly dia teny an'izao tamin'ny mofinaina ao amin'ny Kolosianina zay vakiantsika indray zay mofinaina tamin'ny andro alarobia, Kolosianina toko voalohany dia zao no lazainy amin'ny toko voalohany amin'ny Kolosianina ery amin'ny 9:30 raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafiorina sady tafatoetra ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara. Tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara. Ohatsika tsy etiala amin'ilay fanantenana ilay famonjena avy amin'ny filazantsara satria Paoly apôstôly dia miteny hoe zay mino ny filazantsara dia tsy menatra amin'ny filazantsara aho izy fa herin'Andriamanitra ho an'izay rehetra mino zany, herin'Andriamanitra ho an'izay rehetra mino zany. Rehefa mino ny filazantsara ianao dia zao ny voalaza koa amin'ny teny soratra masina zay nampamendrika atsika izy tamin'ny filazantsara ka nahafaka atsika tamin'ny fahefany maizany ka namindra atsika ho amin'ny fanjakany zanany malalana zay ananatsika fanavotana dia ny famelana ny helitsika. Kolosianina toko voalohany 9:30 misy an'izany, nahafaka atsika tamin'ny fahefany maizany ka namindra atsika ho amin'ny fanjakany zanany malalana. Ozy izy ny mpampianatra anay zay hoe zay mino an'i Jesosy Kristy dia niara-maty taminy, dia niara-nalevina taminy, dia niara-natsangana taminy ary niara-napetraka nan-danitra ary efa mitoeran'i Kristy. Ka tokony toetra tsara amin'ny Kristy satria raha mianjera avany dia goaka ny tsinainy ka efa amin'ny Kristy sady tsika efa nan-danitra ka mbola tsy miseho zany fa ho avy Kristy fiainantsika dia hiara iseho aminy amin'ny voninahitsika. Ko ambara-pahatonga an'izany aokantsika miandry amin'ny faharetana mitoetra tsara amin'ny Kristy ka oka tsy hanakalo ilay voninahitra zay omen'Andriamanitra antsika hanaparana zay atakalontsika amin'ny fahoriana vetivety any fa vetivety toy ny taim-pimasa dia ovain'Andriamanitra ty tenantsika tia dia tena tsy mety loha dia akarina amin'Andriamanitra any amin'ny ho any amin'ny mandrakizay tsika. Dia izany ny fontsika sy fanantenantsika koka miandry amin'ny faharetana ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara. Tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara satria ny filazantsara dia herin'Andriamanitra ho famonjena zay mino. Ko mino ny filazantsara dia vonjena ianao sy ny ankonanao. Amen. Sotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny mam'izany. Ampaharetro zay ny fompanahinay fa efa mby akaiky ny tompo ary tsy ekeika foana fa hibanjana ilay voninahitra lehibe zay asehonao anaparany dia amin'ny fampitsimona ny zanak'Andriamanitra ny fananganana anay sy fampiarihana anay zanakao tokoa izay. Dia tehirizo amin'izany finoana sy fanantenana izany zay ary tsy ekeika foana fa hibanjana anao Jesosy Kristy ilay tompony ny finoana sy mpanefasa zay nampianatra anay ary mivavaka hoe ranay zay nandany masinda ny anaranao ny tonga ny fanjakanao ataonay ny sikaponao idia tany tahaka ny an-danitra menaniny anina sazo anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay zay miloka taminay izay mitondra anay mifakapanahy ka manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ne zotodrano tononona amina ray zanak'ara masina izao raiso zany tsodrano zany mifalia mandrakariva amin'ny tompo ho izao indray mifalia. Oka ho fantatrareo oka ho fantatry ny olona rehetra mifandray firanareo fa efa mby akaiky ny tompo
aza manana inona na inona voaka ny fivavahana sy ny fonana mba hampisaorana no entinareo manambara ny fankatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra ihany ny fonareo sy ny hevitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amparezo ny fonareo fa efa mbiakaiky ny fiheven'ny Tompo miandry azy amin'ny faharetana. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.